Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nivoaka io arivo io ny lisitra ireo mpikambana vaovao andrafitra ny governemanta tariny praiministra vaovao mahafaly sy olona andrasana Olivier olona maro ihany koa no fantatra fa nametraka ny antota taratasy firotsahana ho minisitra. Ampiasany rehetra ananany ny onivony ny zandarmaria manoloana ny fidinana an-dalambe ho kasain'ny fikambanana ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa sy ny fikambanana maro samihafa rahampitso etsika izay tsy nahazona lalana na teny anivon'ny komina na ihany koa teny anivon'ny préfecture de police. Tato anatin'ny roa taona farany ny fangatahana anangana fikambanana ara-pinoana tonga teny ministeran'ny aritany mahery ny 60 ny izan'izy ireo ankehitriny ankilany manohitohina ny fiangonana katolika ny nitondrany ny fikambanana mitona ho fiangonana katolika apostolika malagasy tany Toliara. Nemitra amin'ny fotoana tsy fantatra ny fitsarana ny mpanao gazety fa Andriamanarivo mahakasika ilay rarafaka anankeriny tany Tomasina ny fitokoana ny pirakidraran'ny fitsarana no fantatra fa anton'izay farany sarotra ny raharaha ho an'ny Dilma Rousseff filoha breziliana raha ny vaovao farany milavy ny fitsarana an-tampony breziliana ny fanafanana ny fanalana azy eo amin'ny toerana ny antsipirin'izay arahanao afaka fotoana fohy. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom à Indutapénac, Socavitre, très sincèrement à votre service. Qui sera la prochaine superstar? À toi de décider, en votant pour l'un des 5 finalistes suivants. Take your head on my beating heart. Thinking out loud, maybe, and it feels like I am just too close to love you. There is nothing I can really say. I can't lie no more. I can't lie. Begin, please don't leave me. No, 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 no. And down on my knees, I'm begging you. Don't mind years, I'm begging you, don't mind years. These songs are freedom, 'cause all I ever had, redemption songs.
RTL Trace Music Star, Call, Sing, Win. So good. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Iro Panzaka Tetembola. Dia manasa antsika iaby rolahy mba ho avy ny fampandroany jiny ampanjaka ka haligny rolahy fa fitampoa 2016 izay atao amin'ny Saint-Augustin Anatsono amin'ny 3 ary fa 7 avrily ho avy zao ao Saint-Augustin Anatsono. Ity fampandrenesana ity no solony invitation na ny fanasana. Tongava maro ahasodantsika iabiabiaby. Passionné de foot, je vais profiter au max de l'Euro 2016. Du 1er avril au 31 mai 2016, jouez au quiz Euro. Plus de 60 millions d'arias sont à gagner, incluant un séjour en France, 10 millions d'arias et une moto. Gagnez aussi en cadeau par semaine 1 million d'arias et une TV LED. Et tous les jours, des ballons et des t-shirts. Envoie juste quiz par SMS au 907. Vis ta passion, joue au quiz Euro et marque. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Fav polio, vaksiny fanefitry ny polio. Fanamafisana ny andro ny vaksiny manerana ny Madagasikara. Ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka sy ny mpiara-miombona antoka aminy dia faly manasa antsika amin'ny hetsika manokana hanamafisana ny andro ny vaksiny Fav polio. Ny 13 hatramin'ny 14 aprily avy zao isan'ny tokantrano no anaovana ny vaksiny ary natokana ho an'ny zaza voateraka hatramin'ny 5 taona na dia efa vita vaksiny ary izy teo aloha. Ianao koa iantany ny mpiara-monina no vaksiny ny zanany. Sakany ny polio atao vaksiny ny zaza ho ampandrosoka tatokantrano ny mpanao vaksiny. Resy tosika ny polio. Stop polio. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing can ever bring me down. Nothing could ever bring me down. Savourer le moment. Ampifaliana indray tompoko lasy sy tompoko vavy no iarabananao amin'izao takariva zao tonga soa ihany koa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ary manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany ety am-piandohana dia tiana ny manamarika fa manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao mitian'io ity dia Andriamatora mampionina Gérard mpamakafaka ara-politika miarabanao tompoko. Miaraba anao koa sy zay rehetra manaraka an'izao vaovao zao.
Isan'ny vaovao vao mafana tamin'izao hariva izao ny fivoahany tamin'ny fomba ofisialy ny mpikamana vaovao anatin'ny gouvernemanta izay tarihan'Andriamatoa Mahafaly sy olon'andrasana. Tsy nahitana fiovana goavana moa fa ministra miisa 23 ministra hatreto 3 ny primature, lefitra ary 2 ny sekretera mpanjakana, ministra lefitra iray ary 20 ny ministera. Toa lany olomanga ny firenena satria ny teo ihany no nakisaka ohatra amin'izany ny ministra ny kolotsaina Jean-Jacques Rabenirina izay tsy natolotra ny antoko malagasy miara-miainga fa natolotra vondrona sy olom-bavam-bahoaka vitsy. Ny ministra ny rano teo aloha ihany koa Nday Mananjara Joanita izay nafindra atao amin'ny ministera ny tontolo iainana, ministra lefitra misahana ny raharaham-bahiny Bary Rafatrilaza Toto Marie Lydia izay miverina ao amin'ny ministera ny fampianarana ara-teknika sy fampananana asa sy ny maro hafa ihany koa mampametra-panontaniana ihany ity gouvernemanta vaovao ity satria prime ministre ihany no misahana ny ministera ny atitany sy ny fanajariana ny tany tsy nomeny ny administrateur civil hafa io fa dia izy ihany no namoaka izay. Tsy fatokisana ve no anton'izay fanontaniana mipetraka na zany aza tsy mbola feno hatreto io vaovao nivoaka androany io fa ho avy miandalana eo ihany ny fanendrena vaovao araka ny fanazavana azo avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika makasika izay indrindra moa no iajivantsika andeha asiana resaka amin'ity anio ity. Manahoana no azo andikana an'izay hoe fifamadimpadian'ireo ministra teo anivon'ny gouvernemanta Ravelonarivo ireo? Voalohany indrindra aloha rehefa manao politika ny olona zany hoe rehefa hoe hitondra fanjakana zany dia olona efa tokony mba tao anaty hoe antoko politika efa mba manana hoe olona niaraka taminy, olona fatany, olona hitokisana amin'ny fahalalany sy ny zany zavatra zany. Fa kosa ny amin'izao fotoana izao ny olona eo amin'ny fitondrana aloha dia aoka tsy hoe ho adiontsika mihitsy fa olona hoe tonga tampoka ka donc tsy nanana hoe olona izy niaraka taminy dia meloa zany fa zay olona hoe hitany teo amin'izay zay azony hoe nifikirana teo sy zay azony hoe hitokisana dia zay ihany no hifikirany aloha. Fa eto ny tena zavatra hoe malasa saina hoe dia tena tsy misy olona hoe hafa mihitsy ve eto amin'ny firenena zay zany dikan'izany aloha hoe ny eo ihany no avadibadika. Tena tsy misy olona hoe mahay mihitsy ve eto amin'ny firenena fa raha ohatra any amin'ny hoe baolina zay moa ataontsika zany raha ny amin'ny baolina ohatra hoe gaolina lasa attaquant indray na hoe attaquant lasa gaolina mandray baolina ao anaty be ny pénalité ary zay ny tena hoe zay ny tena zava-doza amin'ny zavatra ty hoe hiafindrafindra fotsiny fa zay le hoe fifindrafondrana zay kony hoe hidika ihany hoe fianaran-javatra vaovao sady tsy fahatokisana ny afo zany no hoe fidina ao anatiny ao mihidy zany le izy raha amin'ny hoe hiakapobeany hoe any ary eto ihany fa kosa ny tena olana dia zay hoe ngary olondreo zany dia tena azo atao hoe raha hoe any amin'ny baolina ao dia zay fotsiny hoe sady Messi indray lasa gaolina ny olona gaolina lasa ry amin'ny dia zany mety hoe anahirana zany dia tena ny azany zay fotsiny hoe hiantikako an'izay zavatra hoe tsy mahita olona hitokisana ve sa reo nefa hoe mahalala ny fomba fanao dia zay no hiantikako an'izay zavatra zay fa dia tsy misy hoe fanantenana firy moa zany zavatra zany diamana. Makasika an'izay indrindra hoe aiza ho aiza ny tokony asiana hoe reo ihany nefa malala ny fomba fanao teo aloha aiza ho aiza ny mety hoe fipetraka ny fiahinany vahoaka madinika amin'izay. Ka zay indrindra hely izy reo olondreo dia zao ihany ny zavatra ao anatin'ny zavatra hoe fieritreretako hoe move Andriamatoa Ravelonarivo ihany tokoa ny tena tsy nampandeha zay zany ny aloha tena hoe fanontaniana hoe nahoana iny olona ray iny eny misy eto zany vaovao fa kosa saika mbola betsaka no iverina move iny olona ray iny ihany ny tena hoe tsy nampandeha ary olona sasany hoe notsoahana ihany ve tena hoe tsy mahay zay manko izy hoe ny tena hoe andrasana amina olona ao anatin'ny ministera zany dia zay le hoe mampandeha raharaha dia ireo olona rehetra tafajany reo ve dia tena hoe nandeha daholo ny ministerany ary raha ohatra ndreo hoe tsy nandeha le izy zany dia hoe hovanany amin'ny hafa indray dia hoe hampandehany indray ve raha ohatra hoe nandeha ny azy nahoana izy ny hoe alany eo amin'ny toerany io dia ny asan'izao ihany ny teniko hoe tsy dia misy fanantenana firy tsy le olona solosoloana zany ny zava-dehibe za moa manao sarisary ihany ndraindray raha misy tômôbily efa hoe maty eo dia soloana fotsiny ny chauffeur dia soloana ny voyageur fa le tômôbily mijanona eo ihany ina moa ny antony hoe hitengenanao an'io na ohatra misy hoe trano efa hoe irodana eo efa hoe ny fototra no efa tsy ao mihitsy le foto-kevitra sy le hoe fomba fiasa
le hoe tena hoe hijery ny vahoaka efa tsy ao zay a dia na dia hoe hiditra ao ary ianao a sanatria mivava ary sana hoe hanaratsy tena satria olonao za mino fa olona manamaizy azy daholo fa tena hoe afaka ampiasa an'izay leo maizy azy zay daholo ve rehefa hoe tonga ao hoe za ohatra hoe teknisianina am'izao afaka tena anao an'izay ve zaho sady tena hoe miandry sanatria mivava lasa marionnette ianao anompo fotsiny le fitondram-panjakana fa tsy anompo vahoaka zany tena olana eto amintsika hoe satria ny hoe ministra zany a dia olona hoe natao anompo ny fahefana dia hoentina manompo fa ny eto amintsika mifanohatra amin'izany rehefa hoe ministra amin'izay dia afaka mipipipipo afaka topotopoana ndrany hialatsy mihitsy amin'izay zavatra zay ka raha vao tsy manana an'izay le hoe toetsaina fitiava-tanindrazana ka hanompo ny vahoaka fa sanatria hoe hiservirany ny tenany na koa hoe hiservirana antoko anankiray fotsiny ihany mba hoe ahafahany hoe aharitra eo mba hoe zany zavatra hoe manahirina ka sarotra mihitsy a raha zao hoe formationni gouvernement zao hoe tena misy an'izay le hoe olona tena vonona hoe anompo zay ve ao a sady hoe hivadibadika eto fotsiny ihany zay mihitsy mifantaniko manaraka hoe mety hitondra amin'ny fampandrosoana ve ity gouvernement ty sa hitondra ny filohan'ny république impernasa amin'izao fotoana zao ho any amin'ny fifidianana 2024 ka na ny fanendrena fotsiny ary a ny premier ministre vaovao dia efa somary nalasa sainandrehetra ary mbola mampimenimenina ny olona rehetra mihitsy hoe dia olona hoe efa tao anatin'le ekipa tsy naomby dia nasorona ny entraîneur dia nisoloana n'le olona avy ao anatin'le ekipa indray dia io veny hoe ampandeha any zany dia efa hoe somary mahalasa saina ary ny fampandrosoana tsy le hoe le olona fotsiny tonga eo ihany fa ny filoham-pirenena ve efa manana teny hoe programme mazava foto-kevitra tsara hoentina hoe zao no ho tanterahana fa raha ny zavatra ohatr'izao dia hoe hitsapatsapa foana tsika zany reo hoe na hoe le premier ministre ary ny zavatra hoe niatra tamin'le olona anakiroa voalohany mety hiatra amin'ity olona ity ihany koa vetivety eo zany hoe tsy maro toerana satria tsy manara-dalàna manko zay manko tena olana eto amintsika efa tsy manara-dalàna izy a dia tonga ho azy eo dia efa vao azon'olona tsoahana amin'izay tiany anatsoana azy fa tsy misy an'le solomam-bahoaka hiaro anazy fa raha hoe atolotry le solomam-bahoaka maro anisa le izy dia mba iny afaka hoe hiaro dia mba misy fahamarina toerana misy afaka hiaro anao ahafahanao hoe hiasa somatsara fa reo olondreo a hitaintaina sody miala hoe eo indray tsy fataondreo hoe zatoandro sa firandro indray ny hoe hitsarana an'zareo inona ny tena zavatra azo hoe atao amin'izay fa eto zany a dia somary hoe te hiteny fotsiny ihany hoe raha ny fahitana an'izao zavatra zao a hoe ny eo ihany no avadibadika ohatrany hoe maimaika fotsiny zany a dia hita ihany hoe misy zavatra efa homaniny io dia fantatry nyrehetra ndeo io hoe tsy olona hoe adaladala ny olona rehetrrehetra fa samy hoe mahalala an'io dolodolo hoe ny fanomanana ny fifidianana ho fanamafisa-tseza sy fanomanana ka io ary zao sady premier ministre ianao no ministre ny aditany fa nga dia tena tsisy olona mihitsy fa nga tsy asa goavana hoe zany hoe premier ministre zany asa goavana zany hoe ao amin'ny aditany zany indrindra reo hiatrika fifidianana fa inona no anton'izany sa mbola hoe mbola vao hijery an'le olona ve sady tena hoe hoentina eo ampilatana mihitsy zavatra zany zavatra zany a no tena hoe somary mahalasa saina any hoe tena le vahoaka ve no jerena sa ny antoko a na olona vitsivitsy fotsiny a dia hamahatra sy hanjaka eo amin'ny fitondrana fotsiny ihany izay ihany koa no mahakasika ny raharaha vao mafana iny a isaorana ianao Andriamatoa Ramamy Mampiona Gerard ny vahiny teto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao inona fa mbola hiamaro ihany koa ny fanehoan-kevitra samihafa mahakasika an'izay izay ho tohizantsika raha ampitso iny ary dia saotra indrindra dia hiampamangy noho izantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao kosa amin'ity anio ity dia manangana gouvernement ankehitriny ny premier ministre vaovao sy ny filohan'ny république fivorina tsy fivorina eroa mitaky olona afaka hanatsara endrika ny fitondrana mitsoaka n'io fitondrana io avokoa ny mpanao politika izay manaja ny firenkeviny ireo izay tsy manana izany kosa no mitady tombotsoa manokana mandadilady any amin'ny mpitondra mangataka mitalao seza
hoetoezantsika eo ny fanadihadiana mahakasika izay fa mahakasika ny fidinana an-dalambe izay karakarainy ao anivon'ny mpiaronjon'ny mpanjifa kosa dia ampiasa ny hery rehetra misy hitandrona ny filaminam-bahoaka ny ao anivon'ny gendarmerie amin'ny fidinana an-dalambe izay kasain'ny fikambanan'ny mpiaronjon'ny mpanjifa sy ireo antoko politika ary ireo fikambanana maro samihafa miaradia aminy. Tsy nisy ihany koa moa ny fahazona lalana na ny teny teo anivon'ny commune zany na ihany koa teny anivon'ny préfecture de police Hetsankilana dia tsy emitra amin'ny fanapahan-kevitra noraisina ireo mpiarony zon'ny mpanjifa arao ny fanadihadiana. Ho fitakiana ny fialan'ny filohan'ny Repoblika ho fanehoana ny tsy fahafaham-po ireo fitakiana ataon'ny fikambanan'ny mpiaronjon'ny mpanjifa sy ireo antoko politika ary fikambanana vitsivitsy rahampitso eny Ambohijatovo. Tsy emitra ihany koa izy ireo na misy na tsy misy ny fahazoana lalana. Raha ny angom-baovao natao, Dimy andro mialoha farafahakeliny no tokony ametraka fangatahana lalana eny anivon'ny préfecture de police ary 27 ora aorian'izay no mahazo alina ireo mpangataka. Tsy izay kosa ny zava-misy raha ny fanazavany teo anivon'ny préfet de police Androany ary nampatsiahany lalana velona izay tokony ho arahany. Efa mety karazana endrika filaharana na fivorivorin'olona fampiam-bahoaka zany dia tokony hazona lalana any amin'ny tokona raikitra mahefa. Raha ny eto amin'ny tanàna Antananarivo zany dia amin'ny préfecture de police na Antananarivo zany manome an'izay fahazon-dalana izay. Ka tsy maintsy manao fangatahana izay mpangataka ka olona telo farafahakeliny manao sony fangatahana. Dia ampiarahana amin'izay koa ny fakan'andraikitra avy amin'izareo zany hoe engagement solennel mahakasika an'izay hetsika atao. Hatreto zany teo anivon'ny préfecture de police na Antananarivo dia tsy nisy izay fametrahana fahazon-dalana izay. Ka raha tahiny zany ka misy an'izay famiriam-bahoaka na fidinana an-dalambe izay dia sokajiana avy hatrany ho tsy manara-dalàna satria tsy nahazoana fahazon-dalana ara-dalàna. Filaminam-bahoaka kosa no tsy maintsy jerena raha ny eo anivon'ny mpitandro ny filaminana ho an'ny rahampitso efa nisy ny toromarika rehetra amin'ny fanakanana ireo mpitarika ary ampiasa ny hery rehetra ny eo anivon'ny mpitandro ny filaminana. Ireo olona na ihany koa vondron'olona manana lalana ihany no afaka manao izany raha ny fanazavana hatrany. Eo anatrehan'izay dia maniraka ny force na ny mpitandro ny filaminana handray ny fepetra rehetra mba hitandrovana iarovana ny filaminam-bahoaka eto amin'ny tanàna na Antananarivo. Ka tianay ny mampafantatra raha sendra misy izay mety mbola ho terem-panahy na mety misy olona mitarika na misy olona manaikotariana dia mampafantatra zahay amin'izao fotoana izao fa hoentitra ny fampiarana an'izany réquisition zany amin'ny fanakanana amin'ny fomba rehetra mba tsy hisy ny fanakorontanana zany eto amin'ity tanàna Antananarivo ity. Azo lazaina araka izany fa mety hisy fisamborana ireo mpitarika ny hetsika rahampitso. Mety hisy ihany koa ny fanaparitahana ireo mpitokona amin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso. Fa eny avoaloha ny namana haingo Rakoto Artsoa amin'izao fotoana izao indro tany sainy amintsika amin'ny alalan'ny antso atarby ireo anaran'ny ministra izay voatana sy ireo voatendry ihany koa tao anatin'ny gouvernemanta vaovao mahafaly Solandrasana Olivier. Tendrena ho fitambana amin'ny gouvernemanta le ministre eo anivon'ny fiadivina République miadidy ny fiasikasa ny constitution république fanadariana ny tany ary ny fampitaovana na ministre de la présidence chargé des projets présidentiels et de l'aménagement du territoire et de l'équipement Andriamatoa Rafidimanana Nasson. Ministra eo anivon'ny fiadivina République miadidy ny fambolena sy ny fiompina. Ministre auprès de la présidence chargé de l'agriculture et de l'élevage Andriamatoa Rakotovao Rivo. Ministra eo anivon'ny fiadidina République miadidy ny arenan-kibon'tany sy ny solika na ministre auprès de la présidence chargé des mines et du pétrole Andriamatoa Zaflay Ing Va. Ministre ny fiarovam-pirenena na ministre de la défense nationale Général de corps d'armée Raslouf Nirina Beni Xavier. Ministre Rambaïn, ministre des Affaires étrangères Ramatoua Atala Béatrice Janine. Pitahiry Kashepanzakana, ministre Fitsarana. Na garde des Sceaux, ministre de la Justice Andriamatoa Andremseza Charles. Ministre ny teti-bola sy ny fitantanam-bola
ministre des Finances et du Budget, Monsieur Andrematua Rakoutarmanana François Marie-Maurice Gervais. Ministre Nyatan Fitsinzara Paefana, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Andrematua Maafali Shurnandashana Olivier. Ministre Nifilamina Baok, ministre de la Sécurité publique, Andrematua Anandra Norbert. Ministre Ntuekarena Sintet Pivoaran, ministre de l'économie et du plan, Gérald de Corps d'Armée, Raveloarson, Irlande. Ministre Nifa Salamambaok, ministre de la Santé publique, Andrematua Andremanarivu, Mami, la Latine. Ministre Fana Biajan Pirenena, ministre de l'Éducation nationale, Andrematua Rabari Andrienena Paul. Ministre de l'Industrie, Sinifan Pruburbuna Niseta Tsimiankana, ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé, Andrematua Nourdine Chabani. Ministre Varto Sinfanzfan, ministre du Commerce et de la Consommation, Andrematua Tazafi Armand. Ministre Nyasha Vaveti, ministre des Travaux publics, Andrematua Razafmandimbi Eric. Ministre Nyasha Panzakana, Sinfana Vozana Nifitatana Nara Panzakana, ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'administration, Andrematua Maharante Jean de Dieu. Ministre Nifzantan, ministre du Tourisme, Andrematua Ratsiraka Yaruvana Roland. Ministre Nifitatera Sinfamatarana Tuetandru, ministre des Transports et de la Météorologie, Andrematua Ramanatsu Ramarcel Benjamin. Ministre Nyangouv Sinakuranaf, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Andrematua Ramanatsu Rodolphe. Ministre Fampianaranambuni Sinfikaruana Scientifique, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ramatua Rasua Zananera Marie Monique. Ministre Nifampanananas, Sinfampianarana Technique, Arifampiufana Narakasha, ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Ramatua Tutu Raarmalala Marie Lydia. Ministre Nituntulienen, Niaitulu Siniala, ministre de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, Ramatua Daimananzara Bénédicte Joanita. Ministre Ni Arenadan Masna Sinizun, ministre des Ressources halieutiques et de la Pêche, Andrematua Gilbert François. Ministre Nran Sinfana Djuvana Arnifi Djuvana, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Andrematua Ravatmanga Roland. Ministre Nikultsain Sinfampubrubuna Nyasatana Arnifiaruvana Nivakuka, ministre de la Culture, de la Promotion de l'Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine, Andrematua Rabenirina Jean-Jacques. Ministre Nipost Sinifi Fandashandavs Arnifan Pivoarana Niaitau Arakadzumrinja, ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique, Andrematua Rakutmamunzi André Nepatrek. Ministre Nserasir Sinifi Fandaishan Amniro Anpanzakana, ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Andrematua Andrianzatu, Razafndambu Vunson. Ministre Tanura Sinifana Tanzatena, ministre de la Jeunesse et des Sports, Andrematua Andremusarsu Jean Anissé. Ministre Mpun Sinifia Inarat Sociali, Arnifan Prububunan Veivavi, ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, Ramatua Reali Unitina Voarniena.
Ministra lefitra eo amin'ny ministera ny raharaham-bahiny miadidy ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana na vice-ministre auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la coopération et du développement Andriamatoa Rafatrolaza Bary Emmanuel. Secrétaire Panjakana eo anivon'ny ministère fiarovam-pirenena miadidy ny gendarmerie-pirenena na secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la gendarmerie nationale général de corps d'armée Paza Didier Gérard. Secrétaire Panjakana eo anivon'ny ministère ny arena an-dranomasina sy ny jono miadidy ny ranomasina na secrétaire d'État auprès du ministre des Ressources halieutiques et de la pêche chargé de la mer à Ramatoa Randrianarso Léonide Ilenia. Lafim-baovao hafa kosa indray dia niaiky ny filoha Rajaonarimampianina androany fa tsy milamina ny firenena ka mila fitoniana raha tiana ny ampandroso an'i Madagasikara manoloana ny grevy sy ny fitakiana etsy dia nilaza izy fa efa maro ny vahaolana naroso ary efa nomena baiko ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Tsy niteny-daty kosa ny filoha raha nanontaniana mahakasika ny fijoroan'ny governemanta izay efa fantatra moa fa niseho androany iny raha ohatra ny fanadihadiana entiny Gaëtan Andriantsilavo. Voalano filohan'ny Republikan'i Madagasikara Pierre Rajaonarimampianina dia nilaza izy fa tapitra hatreo ny krizy iainan'ny vahoaka malagasy. Ampandroso ny firenena izy sy ny ekipa noho izy ary maro ny fampanantenana ny mena raha tsy ilaza fa tsy ny fampitsarana ny delestazy. Vao tamin'ny kabariny tamin'ny fiandohan'ny taona teo, nilaza izy fa isy amin'izay ny filaminana ara-politika. No te hafany mafy ireo RRI roa no tanteran'ny governemanta Ravelonarivo. Volana vitsy taorian'izay no tsipahany ity Prime Ministre ity. Tsipaka izay tsy manaraka ny andininy fa 450 ny lalam-panorenana. Ankehitriny lasa ny vavany. Nilaza ary niaiky izy fa tsy mandendra raha-pirenena, mikatsa ny fampandrosoana ary mila fanarenana ny firenena. Mety tsy vitandray andro ny fanarenana ny firenena. Mety tsy vitandray andro ny fanamboarana ny lalàna Madagasikara. Fa tsy maintsy amboaritsika, tsy maintsy manomboka isika, tsy maintsy miazakazaka isika ary tompona rakitra rehetra. Dia manana ny anjara toerana eo amin'izany fanontona sy fampandrosoana ny firenena izany. Eto anatrehan'ny Madagasikara, vondrona ato anatin'ity faritra 67 hektara ity, no ilazana an'izany fa dia tsy maintsy mampandroso ara-toe-karena ity firenena ity isika. Ary fampandrosoana ara-toe-karena rak'izy, fampandrosoana ara-toe-karena ry tanora, dia tsy maintsy ao anatin'ny filaminana, tsy maintsy ao anatin'ny fitoniana nanaovantsika rehetra izany. Araka izany, naiky ny filoha fa tsy milamina ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny filoham-pirenena nefa ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fiainam-pirenena sy ny fampandrosoana ny toe-karena malagasy amin'ny mahafiloha vavidim-bahoaka azy. Izy mandidy tsy manapaka amin'ny mahafiloha faratampony azy manoloana ny fanatanterahana ireo tetikasa-pampandrosoana isan-karazany. Ka raha misy ny tsy fandehanan'ny raharaham-pirenena ankehitriny, tsy afa-miala amin'izany ny filoha miaraka amin'ireo antoko politika miaradia aminy. Mitokona ny etsy, mitokona ny roa, mitaky vokatra azy tsy apahitanana avy amin'ny filohan'ny Republika, mitaky vahaolana ihany koa amin'ny fampivoarana sy fampandrosoana izay ambetiten'ny filoha hatramin'izay. Mitaky ny zony amin'ny maha-olom-pirenena azy, mitaky ny zony amin'ny maha-olom-pirenena azy, miaina ao anaty tany demokratika, manana filoha voavidim-bahoaka. Tsotra ny valitenin'ny filoha raha nanontaniana momba ireo fitokonana sy fitakiana maro samihafa misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsotra ihany koa ny valiteniny raha nanontaniana momba izay mety ho endriky ny governemanta tariny Prime Ministre vaovao mahafaly solonandrasana Olivier. Le fantanareo mpanao gazety, rovina Prime Ministre voté, rovina ny gouvernemanta tsy ho ely zany. Ary mikasika ilay grève be amin'izao, monsieur le président. Mbola efa misy famahana azy ireny zavatra ireny ka dia inoko fa ireo tompon'andraikitra rehetra eo dia efa mahita hoe ahoana ny hamahana an'izy. Efa be dia be vahaolana efa nentina tamin'izy ireny ka dia miantso ny fahendren'ny tsirairay koa. Ohatrany ahoana tompoko mety ho endrikendriky le gouvernemanta izay hoatsangana mety hisokatra. Tsy aloha hita aloha le sariny izay vao manao commentaire tsika rehefa avy eo. Mety rapitsy ve? Andrasana ny fivoahan'ny lista ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta vaovao izay tariny Prime Ministre vaovao. Andrasana ihany koa ny vahaolana maharitra ho entin'ny mpitondra manoloana ireo fitokonana sy fitakiana maro samihafa amin'izao fotoana izao satria tsy mihodina intsony ny fiainam-pirenena.
fa vao fiatomboany izao fitokonana sy fanoherana mitranga etsy sy eroa amin'izao fotoana izao raha nambarany olom-pirenena tonga amin'ny tsotsoromamba isarahana kosa ny vahoaka sy ny mpitondra hoy ny mpanao politika manoloana ireo fanehoana tsy fankasitrahana isan-karazany sy ny fitokonana izay misy manerana ny Madagasikara. Fanadihadiny. Nisesy ny fitokonana, fanambanana fitokonana sy fitakiana etsy sy eroa izay tsy ahitam-baholana eto amin'ny firenena raha tsy rehefa tena mamaivay ny toetra rà. Manambana hitokana ihany koa amin'izao fotoana izao ireo vatany izay manana olana amin'ny fandoavana ny tamin-karama nefa antaonany maro. Ny any amin'ny faritry Fianarantsoa izay efa tsy manohy ny asa intsony amin'izao fotoana izao ary ahina hitatra manerana ny Madagasikara ity fitokonana ity. Efa misy indinika hitatiavana vahaolana saingy tsy mbola ahitam-boka ny hatreto. Misy ihany ataoko hoe maromaro betsabetsaka ihany zany no mbola tsy voaefa amin'izao fotoana izao. Ary izany zavatra izany dia miteraka ataoko hoe miteraka olana ho an'ny vatany any amin'ny faritra sasany manerana ny Madagasikara mikasika an'io tsy fandoavana ny état des émoluments io. Inona fa ahitana vahaolana izay zavatra izay satria rasanatria tsy mahita vahaolana zany eo amin'ny fandoavana ny état des émoluments dia mety hiteraka olana goavana ny fanatanterahana indray zany ny asan'ny vatany manerana ny Madagasikara. Ho an'ny olom-pirenena sy ny mpanaraka ny raharaham-pirenena avao fiatomboana fotsiny ihany ny fitokonana samihafa ireny. Amin'ny tontolo grève dia korotana mihitsy ny fanjakana satria tsy voafehy intsony ireo. Ndraika manodina maro tsy voafehy ny fanjakana intsony ireo dia mety hatramin'ny tonga hatramin'ny fihetseham-bahoaka mihitsy ngamba nefa rano. Zavatra efa ela izy io. Ka dia izao vao atatokona zala zany mba hoe azoan'ny tombosoa satria raha tsy amin'izao fotoana izao tsy hivaly mihitsy zany fangatana zany. Fototra ilay izy zany raha fijerika azy fahaizany tsirairay avy mifampiaina. Mpitondra tokony hihaino ny olona hoentiny satria zavatra misy amin'izao zany hitako hoe tsy mifampiaino fa samy miaina ny fiainany eny ny vahoaka miatrika ny fiainany ny fitondrana tsy mijery an'izay olany vahoaka zay dia rariny angamba le hoe fitokonana. Na izany na tsy izany nefany tokony hojeren'ny tsirairay ihany koa hoe inona mety fiatraika n'ilay fitokonana izany na tsy izany. Ho an'ny mpanao politika kosa tonga amin'ny tsotsoromamba isarahana ny vahoaka malagasy izay efa latsaka anaty fahasahiranana tanteraka sy ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Fantatry ny vahoaka amin'izao fotoana andro izany mahatonga azy anatin'ny fahasahiranana. Hatramin'izay manko mbola tsy fantatry ny vahoaka zany fa mbola mihaihany ny vahoaka hoe misy alaninona ve misy inona. Fa zao fantany mihitsy fa ifitondram-panjakany mihitsy zany mahatonga azy miaina anatina zao krizy zao. Ka io grève na fisehoana fitokonana maro isan-karazany io dia hitarika be dia be io. Ary toy lava io tsy siny ny filaminana intsony. Manomboka izy io dia hanomboka daholo koa ny hetsika indretrarehetra. Isy herim-pamoretana na lalàna maro isan-karazany voaka ny fanjakana atoato vokatry zany na tiana na tsy tiana. Fa arakaraka ny anaovana an'izay no hahatonga azo tafiditra anatina kendaroroka. Tsy maintsy rava io fa tsy afaka mijanona azo intsony. Raha tsy ahivina hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024 dia antoko politika maro no efa niantso ny tokony halan'ny filohan'ny repoblika amin'ny toerana ka natateraka fifidianana mialohan'ny fotoana. Hatramin'ny taona 2024 ihany koa no efa nianafana sy niamafy ny fitokonana teto amin'ny firenena noho ny tsy fijerena afa-tsy ny tombontsoan'ny olombitsy ataon'ny mpitantana. Anisan'izany ohatra ny fitakian'ny mpiasan'ny Air Madagascar, ny fitokonan'ireo raba-trano amin'ny fanomanana ny fandraisana ny fihaonana tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay, ny fitokonan'ny mpianatra, mpitatitra sy ny maro hafa. Rahampitso ihany koa no hidina an-dalambe hitaky ny fialan'ny filoham-pirenena sy ny hanomezana vahaolana mazava manoloana ny fijalian'ny vahoaka ankehitriny ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa. Fa manampy ny fitokonana ny mpirakitra ny fitsarana ny F3M na ny fiara-mienta ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Hanamafy hatrany ny fitokonana ihany koa ny mpirakitra ny fitsarana na misy aza ny fandrahoana na miatra amin'izy ireo araka ny nambaran'ny filohan'ny sendika ny mpirakitra Androany Fanadihadiany Mianta Randrianevo. 5 andro nisy ny fitokonana mpirakitra ny fitsarana ny omaly tsy miova. Tsy mbola misy ny fampiresahana ampanao ny fitakiana sy ny mpitondra fanjakana.
fa miretana sy fandrahonana no azon'izy ireo araka ny nambaran'ny filohan'ny sendikany Pragudrara androany tsy ampiemitra ny fitokonana sy fitakiana ataon'izy ireo anefa izany famoretana ara-moraly zay ngamba no ataondreo hoe mandefa ny zavatra rehetrarehetra intox ino sy ny tariny zany mba hagnafoagna nyty grève ty menasy amin'ny greffier en chef indrindrandrindra hoe asorina tsy ho greffier en chef anao raha magnatanteraky io fitokonana io zay moa zany tsy hoe miandry an'izay fa tsy matahotra an'izany zay ngambany zavatra matoa zay tsy mijanona tsy zany mihitsy ny zavatra hatahoranay hoe ampijanona anay ary tsy zany no ndeha hatakalonay ny zavatra mamparary anay etsy ankilany manampy amin'ny fitakiana ataon'ny Pragudrara ihany koa ny F3M na ny fiaramientan'ny mpiasa-pianjakana eto Madagasikara nisy ny fanambarana nomen'izy ireo ny Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta ny 12 aprily 2024 lasa teo araka ny fanazavana azo mitaky ny ampitomboana ny karama mpiasa-panjakana ihany koa ny F3M miankina amin'ny valin'ny fitakiana no ampijanona amin'ny toerany ny filohan'ny repoblika na tsy hoy ny eo anivon'ny F3M androany fa raha ohatra izy ka ifampiresaka aminay ifampiresaka amin'ny syndicat rehetra eto Madagasikara tafapetraka eo izy fa rehefa tsy ifampiresaka aminay izy tsy tafapetraka eo izy zavatra tena mahitsy sy mitombona zany ary zay dia manetana amin'ny mpiasa fa zay efa nyteny tamin'ny filoham-pirenena manao hoe amboariny karaman'ny lehilahy mamelona ny vadiny sy ilay vehivavy manampy ny vadiny mba tsy herikereny tsy zay nefa ny zavatra mitranga nendry zareo ataony tsara mba tsy herikereny fa nen'le mpiasa ataony kely mba herikereny azony mampiady ny lasa amin'ny syndicat mandeha daholo zany voalazan'ity farany ihany koa fa tsy tokony ho 700 na 100 ny fisondrotana atao amin'ny karaman'ny mpiasa-panjakana no ny fidinan'ny vidin'ny vola izay mahatratratra amin'ny 100 ankehitriny raha noarina tamin'ny taloha rehefa miakatra raha teo koa ny karama dia miakatra ho azy ny vidim-piainana miakatra ny hofatrano miakatra ny vidim-bary sy ny entana rehetra ilaina amin'ny andavanandro fa mifanindran-dalana amin'izay dia nahemitra ny fitsarana ny mpanao gazety fa Andriamanarivo izay tokony no tsaraina androany ny fitokonana ny Pragudrara ny fitsarana no mahatonga ny fiemorana hatreto tsy fantatra ny fotoana izay ivoan'ny tetiandron'ny fitsarana izay miankina tanteraka amin'ny famahana ny olana ny Pragudrara ny fitsarana sy ny fianton'ny fitokonana ataon'izy ireo raha tsy ivona ihany koa dia nisy ny fitorinana ny fa Andriamanarivo taorian'ny lahatsoratra izay navoaka ny gazety momba ny raharaha fakanan-kery ny tanto Masina andrasana araka izany ny fivoaran'ny toedrarà manoloana ity tranga ity fa lafim-baovao hafa kosa indray tato anatin'ny 2 taona farany dia nitompo ny fangatahana anangana fikambanana ara-pinoana izay tonga teny amin'ny ministeran'ny atitany maherin'ny 900 ny isan'izy ireo ankehitriny ankirany ihany koa nanohitonina ny fiangonana katolika ny nitondran'ny fikambanana mitonona ho fiangonana katolika apostolika malagasy tany Toliara izay efa nahazo alalana ijoro ary nofoana ny ministera tamin'ny fahavalon'ny volana aprily teo izany fahazon-dalana izany arao ny fanadihadiana Maherin'ny 900 ny isan'ny fikambanana ara-pinoana mijoro ara-dalàna eny anivon'ny ministeran'ny atitany hatramin'izao. Fangatana miisa 100 kosa no mbola miandro fankatoavana eo anivon'ny ministeran'ny antota taratasy ahafahany manangana izany. Miisa 7 ny fiangonana lehibe mijoro ara-dalàna eto Madagasikara araka ny voafaritra ao amin'ny didy tsy volana laharana 12 tsipika 17 nivoaka ny 7 oktobra 2020 sy 700 ary mifanaraka amin'ny lalam-pandrenan'ny repoblika faefatra. Ny fiangonana katolika, ny fiangonana episkopaly malagasy, ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny fiangonana luterana malagasy, ny fiangonana ara-pilazantsara eto Madagasikara, ny fiangonana Frenjy malagasy. Manampy izany didy tsy volana laharana 13 tsipika 420 sy 500 nivoaka ny 15 oktobra 13 sy 700 ahitana ny fifoazan'ny mpianatra ny tompo, ny fiangonana protestanta malagasy Tranjozoro ary ny Église adventiste du 7e jour. Misy ny fepetra takina amin'ny ananganana fiangonana na fikambanana ara-pinoana. Mafenja le sans fidèle majeur dia efa mafeno ny fepetra izay. Dia anisan'ny fepetra koa angatahany le reconnaissance de personnalité morale zany le hoe manana statut izy misy magnano procès verbal zany mivory au sans fidèle majeur ireo manao procès verbal na réunion de constitution des familles listes de membres zany ao 6 de misy note explicative les dogmes zany miaraka amin'ny dossier de misy fiche d'enquête de moralité avy any amin'ny police de misy extrait na casier judiciaire
dia listen'le sans fidèle majeur fa tsy voalazany texte mihitsy ny any resaka dénomination. Nahato ny 8 avril lasa teo taorian'ny fitoriana napetraky ny fiangonana katolika ny fikasan'ny fikambanana ara-pinoana anangana fiangonana katolika apostolika malagasy tany Mitsinjo Bekily Toliara didim-pitondrana laharana 5,930 tsipika 5,120 no nanafoanana ny fahazahoan-dalana nivoaka ny 12 Desambra 2012. Hita fa hoe tsy misy anatin'ny texte hoe kasika ny dénomination na feno condition nefa io olona io le tadiavin'ny texte dia niprésentena tany amin'ny ministre io projet io na nohontorona ny fiangonana katolika io zavatra io rehefa nivoaka dia tonga izy nitondra ny fitarainana zay koa tsy andahy fa rehefa tonga ny fitarainany dia nidinihina ary rehefa nantsona mihitsy ty olona ty le nanorona ny tiakaminy ty hoe anao misy fitarainana mikasika ty zavatra nangatahanao ty ary na dia efa nivoaka azy io libre ianao amin'ny mahamalagasy anao hanorona finoana fa kosa manomitorona olona ty zavatra ty ka ovao ny anaram-piangonanao mbola tsy tonga moa izy mandrakizao. Malalaka ny fananganana fikambanana ara-pinoana na fiangonana eto Madagasikara rehefa tsy manohitohina ny hafa raha ny nambaran'ny teknisiana teo anivon'ny ministeran'ny atitany. Ohatra amin'izany ny fisian'ny fikambanana miisa 20 mitondra ny anarana hoe protestanta taorian'ny fijoroan'ny fiangonana protestanta ny taona 13,790. Fikambanana miisa 3 hafa ihany koa mitondra ny anarana hoe luteriana taorian'ny fijoroan'ny fiangonana ny taona 17,790. Voalohany no nisy fikambanana mitondra ny anarana hoe katolika saingy noho ny fanohitohinana ny anaran'ny fiangonana no nanafoanana ilay fikambanana. Vaovao eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray, olona 5 no voatazona tamin'ny famonoana ireo mpivady izay novonoina tao an-trano tao Betahitry Antsiranana ny volana febroary lasa teo atolotra ny fampanoavana ny raharaha ary mitohy ny fanadihadiana sy ny fikarohana ireo olona miisa 4 voaroroy amin'ity raharaha ity. Aingo Rakotorasoa. Mitohy ny fikarohanareo namono ilay mpivady vazaha tany Antsiranana ny aliny 12 ny volana febroary lasa teo. Karohina mafy aty Andrenivohitra ireo izay namatsy ny fitaovam-piadiana. Araka ny angom-baovao natao efa fantatra ireo mpamatsy fitaovam-piadiana mahery vaika ireo, ny fitadiavana sy ny fisamborana azy ireo sisa no hotanterahana. Hatreto olona 5 no tratraka vehivavy ny iray ary mbola misy olona 4 karohana amin'izao fotoana izao. Olona efa nigadra ary miaramila tsy amperinasa no voasaringotra amin'ity raharaha ity. Voaporofo avokoa ny namonoana n'ilay teratany frantsay Torrent Sylvain izay tatsambo misotro ronono sy Razafin-drabary Marinette teratany malagasy mpitsabo tamin'ny alalan'ny resaka izay nifanaovana tamin'ny finday. Dia mbola misy olona eo amin'ny anaky 4 no mbola tsy tratra. Efa fantatra reo olona reo, fantatra amin'ny ankapobeny ny toerana misy azy. Fa ny mpanao ratsy moa araka ny teny gasy hoe tsy kely lalana, mifindrafindra izy fa izahay dia anatiny magnaraka an'ireo olona reo manao zay fomba rehetra isamborana an'ireo olona reo. Ny ankabeazan'le olona reo le mbola tsy tratra reo dia olona efa nigadra. Dia misy ihany koa miaramila efa afaka, efa tsy amperinasa intsony zany fa mety lefa navita service légal. Dia zay fa anatin'le fikarohana zany zahay amin'izao fotoana izao na mandeha aza lefa azo reto zany atolotra ny fampanoavana. Fa izany akory tsy midika fa mijanona hatreo ny raharaha, tsy zay. Taoriny ny zavan-tranga efa nisy ny fidinana ifotony nataon'ny masovo frantsay tany an-toerana ary nanao fampitandremana ireo teratany frantsay ho malina manoloana ny resaka tsy fandriampahalemana eto Madagasikara. Raha ny vokatry ny fanadihadiana avy amin'ny zandarmaria tany an-toerana, olona avy aty Antananarivo no namatsy fitaovam-piadiana ireo jolahy ireo. Raha tsy haivina ny volana febroary lasa teo, nisy nanafika tao Betahitry Antsiranana ary novonoina tao an-trano ny mpivady io. Teratany frantsay ilay lehilahy 14 taona, ny vadiny teratany malagasy 15 taona. Tatsambo misotro ronono ilay teratany vahiny mpitsabo ilay vehivavy. Tsy tao an-toerana ny mpiambina ny trano tamin'ny ity fanafiana ity, abala roa no namonoana ilay vazaha, no kapohana teo amin'ny lohany no namonoana ilay vadiny.
tao anatin'ny fanajadiana tratra ihany koa ny anjiana tambazotra mpanao fanafiana ao amin'ny faritrejiana sy sava. Resaka iraisam-pirenena kosa indray sarotra ny raharaha ho an'ny Dilma Rousseff filoha breziliana. Raha ny vaovao farany dia nolaviny ny fitsarana an-tampony breziliana ny fanafoanana ny fanalana azy eo amin'ny toerany amin'ny faran'ity herinandro ity moa no fantatra ny mety ho toy ny raharaha. Michel Arnarzone eo amin'ny sary ny France 24. Fantatra androany 10 aprily fa resy Dilma Rousseff raha tokany katsaka ny anafoana ny dingana fanesorana azy eo amin'ny toerany izay miankina indrindra amin'ny fividiana ny solombavambahoaka amin'ny alahady ho avy izao. Raha tokana ahatra teo amin'ny ora valo teo eo ny délibération no totosain'ireo mpitsara eo anivy ny STF na ny Tribunal Suprême Brésilien voaka kosa ny valo ny fanolavin'izy ireo ny fanafoanana ny dingana fanesorana azy teo amin'ny toerany. José Eduardo izay mpisolo vavan'ny Dilma Rousseff izay nangataka ny alakamisy teo ny andraisana ndraiky amin'ny fanaparam-pahefana misy ireo mpitsara kosa izay nilaza fa eo anivony anteny merandolona no ahafahana miaro ity farany raha toka mihitatra ny raharaha. Nanatanteraka fivoriana io maraina io ireo solombavambahoaka fivoriana izay ahatra 3 andro ahafahana mamantatra ny mety ho toy ny tantara Dilma Rousseff izay voatonotona ho nanodikodina volam-bahoaka. Raha tsy ahivina tsy maintsy manangona roa apatelon'ireo solombavambahoaka izany hoe 270 sy 300 amin'ny 370 sy 500 ireo mpanohitra amin'ny fankatoavany avy eo anivony anteny merandolona. Amin'ity farany herinandro ity no fantatra ny mety toy ny tirara ity. Fa isan'ireo lohateny nisongadina tamin'ity anio ity ny fivoahan'ny lisitra ireo mpikambana vaovao izay andrafitra ny gouvernemanta tarihin'ny Prime Ministre vaovao Mahafaly Solonandrasana Olivier. Olona maro no fantatra fa nametraka ny antota taratasy firotsahana ho ministra. Ampiasana hery kosa ny hery rehetra izay ananany eo anivon'ny zandarmarim-pirenena ny fidinana an-dalambe izay hokasain'ny fikambanan'ny mpiaro-ny mpanjifa sy fikambanana maro samihafa atao rampitso hetsika moa izay tsy nahazona lalana na teny amin'ny commune na teny amin'ny préfet de police. Tato anatin'ny roa taona farany kosa dia nitombo ny fangatahana anangana fikambanana ara-pinoana izay tonga teny amin'ny ministeran'ny tany maherin'ny 70 ny isan'izy ireo ankehitriny ankilan'izay dia nanohitohina ny fiangonana katolika ny nitondran'ny fikambanana iray mitonona ho fiangonana katolika apostolika malagasy tany Tsoliara. Ny emitra kosa ho amin'ny fotoana izay tsy mbola fantatra ny fitsarana ny mpanao gazety fa Andriamanarivo makasika ilay raharaha fakanankery ny tany Tomasina ny fitokonan'ny mpirakitra-ran'ny fitsarana moa no fantatra fa anton'izay. Mifaranetsy ihany koa tompo kilasy tompoko vavy ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity ankasitrahana nanaraonao izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna nanolotra anao teo ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.